Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeraba antsika ary avako malala tratrety alakamisy faharoa amby roapolo ny volana jolay ity. Manona ny fiadanan'ny tompo amintsika ry havako. Ny mofinaina voalahatra amin'ity alakamisy ity dia ny taratasy Saint Paul any Efesiana. Efesiana toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Efesiana toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany izaho mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay niantsonanareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fiam-pihavanana, iray ny tena ary iray ny fanahy, dia toy ny antsonanareo amin'ny fanantenana iray amin'ny fiantsonanareo. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny mikasika ny fiangonana ry havana no resahan'i Paoly amin'ity Efesiana toko faefatra ity. Ny maizy azy ny atao hoe fiangonana. Any ampigadrany Paoly no mampatsiaro ny fiangonana atao Efesosy ny momba ny atao hoe fiangonana. Nisy mpanompoan'Andriamanitra iray antsoina hoe Jean Calvin nanoratra tany amin'ny taona 1950 nanoratra teny boky mikasika ny fiangonana, lahatsoratra lava mikasika ny fiangonana, natao hoe des ordonnances ecclésiastiques. Zay le lohatenin'le boky na ilay soratra des ordonnances ecclésiastiques. Dia ao anatin'io soratra izay nitezan'ny fiangonana io dia zay tena ordonnance tokoa dia miresaka hoy izy manao hoe ny tsy ampy ozy na hoe tsy hoe rehefa mino ny Jesosy Kristy tompo ho mpamonjy ny fiangonana ary manana fiainam-bavaka dia nitoetra tsara ny mahafiangonana azy. Zava-dehibe ny finoanan'i Jesosy izy, zava-dehibe mahafiangonana fiangonana ny finoanan'i Jesosy. Zava-dehibe ny fananany fiainam-bavaka fa misy toetra mihitsy koa tokony ho hita ao anatin'ny fiangonana ozy. Na amin'ny lafin'ny fitondran-teny io, na amin'ny lafin'ny fifampitondrana io, na amin'ny lafin'ny fifandaminana ao anatin'ilay fiangonana io. Hamaritana ny mahafiangonana ihany koa zay. Fa tsy hoe tsy manamaivana ny finoanan'i Jesosy akory ity mpanompoan'Andriamanitra ity, fa manazava maneho ny mahazava-dehibe ny fiainam-piangonana eo anivon'ny fifandraisany manodidina azy. Ary dia tsy mifanalavitra amin'izany akory fa nalaina avy amin'ny takatasin'ny Paoly zany afatra zany lehilahy zany hoe ny mahafiangonana fiangonana eo ny finoana ny fiainam-panahy, fa misy toetra mihitsy koa zay mahafiangonana ny fiangonana ao anatin'izay ifandraisany samy mpino. Tsy hoe ny fiangonana tsy hoe any an-danitra fa ety an-tany ny fiangonana. Satria ety ambonin'ny tany izy dia mbola mifandray amin'ny manodidina azy, mifandray amin'ny olona mitovy aminy, mifandray amin'ny mpiara-belona aminy, mifandray amin'ny zavaboary izay rehetra eo aminy. Noho izany dia misy toetra izay amaritana na takiana mihitsy amin'ny mahafiangonana fiangonana. Dia eto ary misy vitsivitsy izay fampatsiahivana ihany antsika kristianina. Itsika tsinona tsy hoe velona ho an'ny tenantsika, fa itsika velona ho an'Andriamanitra, velona ho an'ny ankonantsika, velona ho an'ny tanindrazantsika, dia velona ho an'ny tenantsika mazava ho azy. Satria tsy ho an'ny tenantsika ihany isika fa ho an'ny hafa koa ny antom-bizintsika. Dia izay ny ilana n'ilay toetra ny fiangonana, izay ny ilana n'ilay toetra antsika mba ho hitan'ny olona eny fenantsika fa mpino isika, ary ho hitan'ny olona koa eo ampijerena ilay fiangonana, ny olona fa tena fiangonana tokoa io. Lay finoany an'i Kristy sy ilay fiainam-panahiny dia manjary toe-panahy ifandraisany manodidina azy. Dia hoy Paoly ary eto manazava manao hoe mandehana nareo amin'izay niantsona anareo. Fiangonana mandeha amin'izay niantsona azy. Mandeha amin'ilay niantsona azy, lay niantsona azy dia voambolana nazahoana ny teny hoe fiangonana mihitsy. Misy
misy karazana pléonasme mihitsy eo zany hoe teny miverina indroa ny fakany teny hoe fiangonana de efa fiantsona ao anatin'ny teny hoe fiangonana de efa misy hoe fiantsona tsy tonga fiangonana ny olona raha tsy nandre antso izy tsy tonga pino ny olona raha tsy nandre antso izy mahakristianina de antso n'Andriamanitra mahakristianina de antso avy amin'ny tompo antso melony fanoloran-tena aza tsy manolo tena ao an'Andriamanitra ny olona raha tsy nandre ny antso n'Andriamanitra zay ny dikany hoe fiangonana ka hotsika manao hoe Paoly eto de manazava ny hoe mandehana amin'ny araka izay efa niantsona mandehana am'izay arak'izay efa niantsona arak'izay efa niantson'ny tompo anao de mandehana am'izay ka ny olona ny fiangonana mandeha araka ny fiantsona de misy toetra zay amatarana sy tokony ihainan'ny fiangonana am'izany hoe mandeha araka ny fiantsona zany izy ny voalohany indrindra de izao izy mandeha araky ny fiantsona de olona manana fanetretena eo am-pandehanana araka ny fiantsona zany de manana fanetretena nahoana ny raha vantany vao mandre ny antson'Andriamanitra isika ry havako de misy zavatra tsapatsika eo amin'ny fiainantsika omen'Andriamanitra atsika ny tsiraray avy ao anatin'ny fiangonana de omen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra fitaovana hoety manompo de ny fanomezam-pahasoavana zay mety efa nanananao no omen'Andriamanitra anao aza taloha nampino anao talenta ny lazantsika azy na izay rehetra omen'Andriamanitra anao tsapanao aty aoriana dia fanomezam-pahasoavana dia izay le hoe mandeha araka ny antsona de mandeha mampiasa ny fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra anao io zay fanomezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra anao dia ampiasainao anatin'ny fanetretena raha ohatra ka mandeha araky ny fiantsona itsika zany hoe mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ny menantsika kanefa tsy mandeha amin'ny fanetretena de tsy tanteraka arak'izay tokony ho izy ny fiainam-piangonana raha samy ifampireare ao anatin'ny fiangonanao isika menakavy satria samy mana fanomezam-pahasoavany de anahoana moa le fiangonana anahoana moa ny fifandraisantsika raha samy ampidera ny fanomezam-pahasoavantsika isika na koa mifanohitra am'izay samy anafina ny fanomezam-pahasoavantsika isika na koa mety mifanohitra am'izay samy aneo iady fo ampiseho zay fanomezam-pahasoavantsika isika tsy ny hoe mampiseho na mampiasa azy akory ny rarano zoatra masina fa ny firehareana natao hoe firehareana de ny fiheverana fa ny fanomezam-pahasoavan'ny tena ihany ny tsara fa ny hafa de tsy izy mihitsy na izay ihany tena ihany atao hoe mety sy marina fa ny hafa de tsy izy mihitsy any am'izao tontolo zao de mitombony zany fa atao amin'ny fiangonana tsy mitombony zany tsy mitombona mihitsy eo amin'ny fiainam-pino zany hoe hamotika ny fanomezam-pahasoavana ny antony de zao ao am-pino tsy misy hoe mpifanandrina zany any amin'ny fiarahamonina misy ny mpifanandrina rehefa mamaika anao raha ohatra ka anatina fiarahamonina ianao dia zay amotika ny hevitry ny hafa mety pitrango zany na mety hoe zay amotika an'izay mifanohitra aminao am'izay adverseranao raha zay no lazanao azy dia izay any amin'ny fiarahamonina mitombona fa aty amin'ny fiangonana dia tsy misy olona mpifanandrina mety misy olona tsy mitovy hevitra tsy maninona satria ateraky ny fanabeazana zany ateraky ny zavatra maro samihafa fomba fijery fa tsy tokony isy mihitsy ao anatin'ny fiangonana mpifahavalo ny fahavalo mpino tsy ao anaty fiangonana nanafatra an'izay mihitsy Jesoa ny fahavalo mpino tsy ao anaty fiangonana fa eny amin'ny rivotra ny fahavalo mpino no zany de ny tokony ho tsapan'ny mpino de manana rahalahy ray-tapo izy ao anatin'ny fiangonana miaraka aminy manana havana izy de ny fiangonana de toy ny mpiavana toy ny fianakaviam-be iray raha tsy zay tsy fiangonana izy no zany dia tokony anana fanetretena ataonao hoana no irehare amin'ny zandrinao atao hoe mananjandry ianao de zandrinao ve de ireharehanao na zokinao ray-tapo aminao ve de ireharehanao na ianao ve de irehere amin'ny rainao niteraka anao dadanao na irehere amin'ny neninao na irehere amin'ny bebe anao tsy fanao zany satria fianakaviana iray ihany raha olona salama saina tsara tsy andeha irehere amin'ny dadabeany mihitsy izy na irehere amin'ny bebeny na irehere amin'ny zafikely raha olona salama saina tsara mety somary mba mananana kely fotsiny hoe zay ohatra zao fa tsy avy irehere amin'ny lafiny hoe animba lay fiertean'lay anankiray no zany dia eo zany ny mahatonga Paoly miteny hoe fianakaviam-be irainge ny fiangonana no zany dia mandehana araka ny fiantsona de mandehana amin'ny fanetretena izay anananao
de nomeny ny tompo anao iny, izay tsy anananao a de nomeny ny tompo ny hafa iny. No zany de ny hafa tsy mahazo mirehareha aminao satria enao no nomeny ny tompo an'iny, ary enao koa tsy azo mirehareha amin'ny namanao satria nao nomeny ny tompo an'iny. Raha toa ka tena tsapanao mihitsy ny fifamenona de tsy hirehareha mihitsy amin'ny namanao ianao. Zay mahatonga ny Paoly eto miteny hoe mba manana fanetretena. Fa ny faharoa zay toe-panahy ny fiangonana ry havako zay matetika adinotsika ao anatin'ny fiainam-piangonana zany a, ndraindray adinotsika mihitsy zay. Satria tsika moa efa simba n'izao tontolo zao sy ny fahotanana zay tsika de ndraindray mety ho adino zay. Fa ny faharoa zay ambaran'ny Paoly eto ry havako de hoy izy manao hoe ny fiangonana koa dia tsy hoe manana fanetretena ihany fa izy koa mandeha amin'ny fiantsona de izao koa izy a dia manana fahalemem-panahy na mandeha amin'ny fahalemem-panahy. Mandeha amin'ny fahalemem-panahy. Jereo tsara fa mifameno tsara reo. Rehefa mandeha amin'ny fanetretena ny olona dia manana fahalemem-panahy takina aminy. Raha ohatra ka ampiarina amin'ny fiainam-piangonana tsotra fotsiny zao de zao, ataovy hoe manana talenta be deaibe fanomezam-pahasoavana maro samihafa ianao. Zay io mazava ho azy. Zay ny fiangonana de atsika eo ambany eo de jereo tsara ny tanysan'ny Paoly azy hoe reto avy a ny nomeny Andriamanitra mpaminany mpitory-teny sy ny sisa rehetra eo ambany eo. Milaza fa misy fanomezam-pahasoavana amin'ny fiangonana amin'ny toko fahefatritiana zany a. Ary tsy fiangonana fiangonana ohatra ka hoe tsy ao ny fanahy masina. Fanahy masina nefa nino loharano ny fanomezam-pahasoavana. Rehefa manana fanomezam-pahasoavana tsika de mampiasa an'iny, zay le mandeha araka ny fiantsona, mampiasa an'izay fanomezam-pahasoavana nomeny zay, miezaka samy mampiasa an'izay. Fa izao eny am-pampiasana an'iny eny de mandeha ny fahakizitinana, mandeha ny mety ho fahasorenana, mandeha noho ny antony maha olombelona tsotra fotsiny zao io. Satria tsy mitovy ny fomba fisainana, misy somary sarotiny amin'ny filaminana ohatra, misy somary sarotiny amin'ny fahadiovana ohatra, misy mety tsy de miraharaha loatra ny fotoana ohatra, tsy fanomezam-pahasoavana lay tsy fanajana fotoana lay tsy firarahina filaminana, fa mety ny anankiray manana fahazarana kokoa mampiasa ny ataovy hoe ny zava-maneno na mampiasa ny fampianarana ohatra, de misy le mampiasa ny fampianarana mety tsy de rototra loatra amin'ny fahatsarany fahadiovan'ny fanaka ohatra. Samy manana ny taontsika hoe sensibilité, na samy manana zay mahasarotiny azy, na samy manana zay mampanaitra azy ny kristianina tsirairay avy. Samy mampiasa ny fanomezam-pahasoavana reo olona reo, samy mampiasa ny fanomezam-pahasoavany amin'ny fitiavana. Sarotra ny eritreritra hoe kristianina mampiasa ny fanomezam-pahasoavany ao anatin'ny fiangonana na ao anatin'ny fiarahamonina kanefa tsy mikendry ny aso ny asan'Andriamanitra. Fa samy eritreritra daholo hoe aso ny asan'Andriamanitra io satria mampiasa an'ilay fanomezam-pahasoavana. Ny mitranga nefa de ndraindray amin'ny maha olombelona, satria mbola olombelona, dia mety misy eny am-pampiasana an'ilay fanomezam-pahasoavana hoe misy hevitra tsy mitovy, misy fomba fijery tsy mitovy, misy toetra tsy mitovy, misy fanampiasana tsy mitovy. Dia io ny tenenin'ny Paoly manao hoe mampiasa ilay izy amin'ny fanetretena, fa izao koa mampiasa an'ilay izy ao anatin'ny fahalemem-panahy. Mampiasa an'ilay izy ao anatin'ny fahalemem-panahy. Ataovy hoe mampianatra soratra masina ianao, mampianatra sekoly alahady ohatra, mampianatra soratra masina. Manome tsenjery ny ankizy ianao, na manome tsenjery ny katekômena na ny tanora. Enao mena fanomezam-pahasoavana hampianatra. Fa saingy zao adinon'ilay ankizy le tsenjery. Mandiso foana ilay ankizy na dia mety ho sorena, mety ho kizitina ianao de eo am-pampiasana ilay fanomezam-pahasoavana. Ataovy hoe mpiteny zava-maneno ianao dia mamalakira foana ilay fiangonana ilay kristianina satria tsy mena fanomezam-pahasoavana hira izy, de misy mamalakira foana, mandiso hira foana, dia mila manana fahalemem-panahy ianao. Na mety misy tsy fantatro ao anatin'ny fandaminan-draharaha mety ianao natao hitarika, zay ny fanomezam-pahasoavanao mpitarika. Saingy zao misy olona anatin'ny fitarihanao matorem-potoana foana ezaka tonga amin'ny fivoriana ohatra, satria fanomezam-pahasoavana hafa no nomena azy. Dia izany rehetra zany mahatonga amin'ny Paoly ny teny hoe ilaina ny fahalemem-panahy, ilaina ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana, dia ampiasaina amin'ny tena izy saingy ampiasaina ao anatin'ny fahalemem-panahy. Fiangonana manana fahalemem-panahy, tsy fiangonana masika eo am-pampiasana ny fanomezam-pahasoavana, tsy fiangonana maky tsara izay manao tsy mety, maky anameloka
dia tsy zany Jesosy Paoly de nanazava fa Jesosy nge nalemy fanahy. Fa ny fahatelo ny apôstôly Paoly de zao zany fiangonana manderaka ny fiantsony zany a de fiangonana izay manana faharetana, lay voambolana hoe faharipo mandefitra amin'ny fitiavana dia arabaky teny mihitsy izy io fa hoe mandefitra na maharitra faharetana. Zany hoe mandeha araky ny fiantsona isika de zao manetry teny tsika eo ampanaovana ny zavatra nomenantsika iny a fameza-pahasoavana io na zay antsony antsona atsika ao anatin'ny fiangonana dekona, mpitandrina, mpiandry, loolona, mpitaiza tanora, sampana dia ataotsika mifanetretena daholo ny zavatra rehetra, tsy ampireharihana mihitsy. Raha vao mieritreritra ny tenantsika hoe isika manao le izy fa tsy Andriamanitra de mirere isika. Fa ny faharoa de zao mampiasa an'le fanomezam-pahasoavana na ny asa ataotsika ao anatin'ny fahalemem-panahy fa tsy ao anatin'ny teny mahery mandratra na ao anatin'ny vavabe na ao anatin'ny fitsarana na ao anatin'ny fitsitokotokoana na ao anatin'ny fiheveran-tena ho mahavita samy rehetra, tsy zay le fahalemem-panahy. Fa ny fahatelo Paoly de zao manana koa faharetana. Zany hoe satria anao fiangonana de tsy mitovy ny hafainganam-pandehan'ny fahazahoan'ny olona zavatra, tsy mitovy ny hafainganam-pandehan'ny fandraisan'ny olona zavatra, tsy mitovy ny fahafahan'ny olona manao zavatra, satria samy manana zay maha izy azy avy ny tsirairay avy de ilana faharetana. Ny zavatra atomboka ao an'io mety tsy vita mihitsy raha tsy afaka roa taona, zay ikelezanao aina an'io mety tsy voatery ho afaka herinandro de azo, fa mety zavatra hafafinao an'io mety afaka 10 taona mihitsy nge vao mamoa. Mety ny zavatra atomboka ao an'io mety afaka 20 taona vao vodin'izay. Manazava an'izany mihitsy Jesosy ny hoe zava-dehibe ny faharetana. Manimba zavatra mantsy indray afaka malala de itsika maika isika ilaina ny fahamaikana amin'ny fahadaminam-potoana fa zao ny zava-panahy de zao ilana faharetana. Ny fiovan'ny olona ilana faharetana, ny fitezana sy ny fanabeazana ilana faharetana. Tsy tahaka ny manao trano na manamboatra fiarakodia ny mitaizana mifanefy tsy tahaka izany fa miandarana. Lay zavatra teneninao androany io mety tsy ho inon'ny olona mihitsy eo androany fa mety afaka idiny 10 taona nandray raha vao hoe kay marina ny tenenin'le olona iny. Alefa saratsaina bokin'ny Amosa ohatra. Ny boky nitorotenin'ny Amosa ndraiky ka tsy nisy niaino tamin'ny voalohany, nga nisy niaino ny Amosa. Jeremia mpananga nisy niaino, Jeremia mpananga nge tsy nisy niaino tamin'ny voalohany. Ary de mety ho izay mihitsy tsika rehefa ko malala eo am-pampiasana ny fanomezam-pahasoavana. Tsy mahazo kivy. Zay mahatonga ny Isaia miteny hoe ezao mafy ny fiantsonao fa aza tao malemy. Zany hoe na inona de ampiasao foana ny fanomezam-pahasoavana. Mety vizaka, mety tsy eken'ny olona le fanomezam-pahasoavana ndraindray. Ozy ny olona hoe zao inona koa mety misy fitsarana maro samihafa fa manana faharetana. Raha tsy nanam-paharetana tamintsika moa Jesosy de mba taizitsika ohatrizay. Inona moa tsy nataon'ny olona an' Jesosy? Ndroran'ny olona nge izy, nikapohan'ny olona izy, arasian'ny olona nidina atao amin'ny hazo fijaliana izy, sy ny sisa rehetra fa niaritra izy no isika de vovonitsika. No zany rehefa ko malala zay toetra ny Jesosy manam-paharetana zay koa de tokony ho toetratsika mihitsy amin'ny zavatra zay atao. Ary io tsy amin'ny lafiny ara-panahy ihany fa amin'ny lafim-piainana mihitsy de ilaina ny faharetana. Zay tsy mba manam-paharetana de tsy mba manana zavatra tsara. Ny tontolon'ny taonjato faha 120 moa zany tontolon'ny informatika de zatra miasa aingantsika, zatra mahita vokatra. Ndraindray moa efa zatra miasa amina projet de zatra tratrany antsoina hoe mila vokatra aingana, obligation de résultat. Tsy maintsy misy vokatra aingana, inona ny vokatra? Ndraindray zany toe-tsaina projet zany koa de tonga anaty fiangonana hoe inona ny résultat, inona ny vokatra ao anatin'izany ao anatin'ny fiangonana. De ndraindray obligation de résultat ny sampana, obligation de résultat ny fiangonana. Fa mety zay mihitsy ngamo raha tsisy résultat de miiba l'izy négatif fa tsy voatery mety miiba mihitsy ny résultat na ny vokatra tian'Andriamanitra hitranga, mety vokatra miiba ny tian'Andriamanitra hitranga. Misy an'izany ny soratra masina.
jesoa aza raha refesina maha olombelona nge ny iby any fotoana sasany oviana moa jesosy tsy ndroahan'ny olona ndroahan'ny olona nge jesoa indroiny telo ndroahan'ny olona ntorahan'ny olona vato sy ny sisa rehetra raha jerena maha olombelona de tsisy résultat zany penako amy tanàny jesoa de ndroahan'ny olona raha jerena maha olombelona tsy hoe manamaivana ny vokatritsika ry havako fa zava-dehibe ny ananatsika faharetana aza maika ny io ty fa izay afafinao anio a mety afaka eny taona mety afaka 10 taona mety afaka 20 taona eny mety misy afafinao anio koa taony ny tompo mahazo anio ihany ny tompo ny mahafantatra ny vokatra tokony omenanao anio ampitso amin'ny avy fa ny tiany tompo anananao fotsiny teny hoe manana faharetana rehefa mandeha araka ny fiantsoana fa ny fahefatra sady farandry havako zay tiany tompo toetratsika de mazoto mitana ny firaisana fifankatiavana ny fiombonana ny fiangonana mandeha araka ny fiantsoana de raha ohatra ka mampiasa be ny fanomezam-pahasoavana izy ka manety tena tsara mihitsy izy ka malemy fanahy izy mitandrina tsara zay tsy hifandratsanana tsy fanaratsianana ary koa aza mety fiangonana zay ataontsika hoe manana faharetana amin'ny zavatra zay atao mahatojo mahakikitra kanefa tsy mifankaty na misaratsara ka na mifampiandany de tsy eo le toetra mahafiangonana azy zava-dehibe le hoe fiangonana maharitra kanefa zava-dehibe ihany koa ny fiangonana izay miazona ny firaisana ary efa fantatry ny tompo a fa na de eo amin'io batisy io aza na de eo amin'io finoana io aza de zao mety ampisaraka zay mahatonga ny tompo ny teny ndresaka momba ny batisa ndresaka momba ny eukaristia ndresaka momba n'Andriamanitra ndresaka momba fanomezam-pahasoavana zany hoe somary nalavain'ny Paoly mihitsy ny fanazavana momba ny firaisan'ny fiangonana ny teny izy hoe ray ny batisa iray Andriamanitra rain'izy rehetra ambonin'izy rehetra eo amin'izy rehetra tena nitsindrin'ny Paoly mihitsy ny ataontsika hoe firaisam-piangonana na ny firaisan'ny mpino fiombonan'ny mpino ny antony a de faminanina moa zany ny soratro Paoly fa nefa koa am'izao andro natsika sao de vao maika miariary fa mora de mora ny misaraka tena zavatra mora de mora ny misaraka zavatra tsy tohinona indray de mampisara-tsaina ny fiangonana zavatra tokony hampiombona azy de mampisaraka azy fa nomezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra mba hampiombona azy asa ny men'Andriamanitra mba hampiray aina azy vao maika mampisaraka azy no zany de tena zava-dehibe mihitsy ry havako ny eritreretan'ny fiangonana hoe ray aina izy ary io ataontsika hoe fisaratsarany fiangonana io a de nanako mihitsy tsy voatery hoe teo amin'ny lafiny fifandraisan'ny mpino ihany fa vokatry ny fampianarana mihitsy ny taonjato ny ataontsika hoe ny taonjato faharoapolo faraika amby roapolo any de no mariny zay fisaratsarana izay no mariny zay fitsaratsarana izay ary nandray aza de to hita ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny fotom-pampianarana mihitsy a lay fotom-pampianarana hoe ny teolojia io resahana io hita ao anatin'ny teolojia mihitsy zay fisaratsarana zay tsy ny fiainam-piangonana ihany zany tsy le olona ihany no misaratsaraka fa le fampianarana mihitsy no mampisaraka de hotsika hoe eto any de tian'ny Paoly ny amerina izay ao anatin'ny sain'ny fiangonana atao Efesosy hoe ny misaraka ny miady de tsy mpanompon'Andriamanitra ny fiangonana miady mifanaratsy mifampitsara dia tsy sitrapon'Andriamanitra azo atao ampy ianareo hoy Calvin teo no satria mino an' Jesoa nareo azo atao ampy ianareo ny manana fiainam-bavaka sy fiainam-panahy hoe mifikitra amin'ny finoana aza mianina am'izay fa aoka ianareo raha toizana amin'ny tenin'ny Paoly eto aoka ianareo andeha amin'ny fiantsoana fiangonana mandeha amin'ny fiantsoana aza ny mandeha amin'ny fiantsoana zany de zao mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra azy de mitazona mafy ny firaisan'ny fiangonana afako mazava tsara efa ny teny Paoly ary nanafarany Paoly mihitsy manao hoe voazarazara va Kristy zay olona mivoy fisarahana ao anatin'ny fiangonana de toy ny mizarazara ny Kristy
iza ry havako ny mpino sa hanapaka ny tanany Kristy? Iza ny mpino sa handray antsy ka hikapany tongotry Kristy sanatry ny vava? Satria zay rehetra mizarazara na mampizara ny fiangonana de manana zany toe-panahy zany. Zay mahatonga ny Paoly ny teny an'izany eo amin'ny Korintianina, vao zarazara ve Kristy io izy no zarazarainareo takizao ny fiangonana? Ry havako malala, iza moa mpampizara ny Kristy? Lay ratsy Satana no mpizarazara, mampizarazara, no mandrasa mihitsy aza sanatrin' zany any Kristy. Isika kristianina, itsika mpino tsy mahazo mandrasa any Kristy. Jereo tsara fa ny Eukaristy zay iraisitsika ny fanasan'ny Tompo dia maneho hoe na dia maro azy sika de iray ihany. Io fisarasarahantsika fiangonana eo nge tsy sitrapon'Andriamanitra, sitrapontsika olombelona, fa zao Andriamanitra de mamindra fo. Fa ny hoe maha-katolika, maha-protestanta, maha-orthodoxa, zany nge tsy sitrapon'Andriamanitra aleo de tsorona. Fa tsy sitrapontsika olombelona zany, fa noho ny amin'ny fandeferan'Andriamanitra, noho ny amin'ny famondram-pony amintsika dia miara-miasa amintsika mandrakariva izy. Fa izao tokony ho toe-panahintsika mpino rehetra ny manaiky mizotra makam'izany firaisam-piangonana, fifankatiavany fiangonana zany. Mety tsy ho tratratsika asan'ny tompony mahalala ny andeha ho tonga fiangonana kiray ve zay ny iriny, fa izao farafaratsy ny ay na de samy hafa tafitrano ary sika. Hoe any ny Luterana, ary ny FJKM, ary ny Katolika, ary ny Anglikana, tsy maninona mety ho zay tsika, fa andeha tsy fandrafy, andeha amin'ny fotoana ilana fiaraha-mivavaka de tonga andeha tsy fanaratsy, tsy fanameloka, tsy fampitsara, fa iray aina isika, tompo iray ihany namonjy sika to amin'ny azo fijaliana. Le avako malala manafatra ary Paoly eto, mandehana ary fiangonana, mandeha arak'izay niantsona atsika. De ampiasao ny fanomezam-pahasoavana, ampiasao ny talenta ao anatin'ny fanetretena, ao anatin'ny fahalemem-panahy, ao anatin'ny faharetana, eny ao anatin'ny fitsinjovana ny firaisam-piangonana sy ny fifankatiavan'ny mpino. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa ampatsiahivo ny teninao anay indray ny tokony toetra ny fiangonanao. Manazava aminay ianao fa zava-dehibe ny finoanay ianao Jesosy mpamonjy. Manantitra anay ianao fa zava-dehibe ny fanananay fiainam-panahy miorina amin'ny teninao. Saingy manao ambety teny ianao fa zava-dehibe koa ny fifankatiavan'ny mpino. Zava-dehibe ny aizany mampiasa ny fanomezam-pahasoavana nomenao azy ao anatin'ny fanetretena, ny fahalemem-panahy, indrindra ao anatin'ny faharetana sy ny tsy fifampitsarana fa fiombonana sy fifankatiavana. Tompo, jereo ny fiangonanao, mamindra fo amin'ny fiangonanao, mamelany elokela toka mizarazara zahay, raha mifampitsara zahay, raha tsy mandeha araky ny fiantsoana koa ary zahay fa mirehare. Mamelany eloka ipiny Tompo, fa omeo anay ny fahalemem-panahy ianao, ary diovy ny fonay fiangonana. Fa ngeo ny kristianina tsirairay avy, amin'izao taonjato faraika amby roapolo ny fizarazarana, ny fizahozahoana, ny firehareana, ny fiheveran-tena ho zavatra izao, dia amin'ndrao ny mpino, mba ho fanasina mitondra fitiavana eo anivon'ny fiarahamonina misy azy, mba ho fanasina mitondra fifaliana ny fiarahamonina misy azy. Jesosy tehirizony fiangonanao masina so madio, mandra-piavinao eny amin'ny rahona lanitra hitsena, hitsara izao tontolo izao. De taio ny fiainana tsirairay avy Jesosy, ana fahalemem-panahy zay amin'ny fiainana isan'andro, anapaharetana zay amin'ny fiainana isan'andro, de nitokantrano misy anay ene Jesosy, nitokantrano anjakan'ny fahasoavanao. Misaotra Jesosy, de ho anao ny tera sy ny lazary ny voninahitra mandrakizay.